miarabanao zay manaraka ny televiziona malagasy amin'izao alina izao atao anatin'ny fandarana firovam-pirenena indray isika hitondrananao ireo vaovao eo misetry ny fitandrona ny filamenana mbola ao anatiny amiana ara-pahasalamana ny eto amin'ny tany repoblikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao noho izany dia manatanteraka ny asany hatrany ny mpitandro filamenana hitondrona ny tafika malagasy ny polisy pirenena ary ny gendarmerie pirenena anisany hojerentsika ao anatiny izany ny fisokafan'ny plateforme covid etsy mamasina izay andraisana ireo marary ny coronavirus efa perinasa tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao ny fanaraha-maso ireo sakana amin'ireo lalam-pirenena rehetra miditra sy mivoaka amin'ny faritra Analamanga miampy misy couvre-feu izay tanterahana amin'ny alina zany hoe manahoana izay couvre-feu izay tanterahana ireo mpitandro filaminana ny tsy fahazona mivezivezy rehefa amin'ny alina toy izany ihany koa ny fanombohana ny fanadiovana ny famendrana fanafody izay fanentanana iandreketany izay miaramila voanivony faripiarovana sy ny fandriampahalemana ikopa hiadina misy coronavirus ho an'ny faritra Analamanga izay samy hitantsika namarika ny fandarana avokoa izay rehetrarehetra izay eo ihany koa ny izay tanterahan'ireo miaramila fanamory drone etsy ambomanambola izay tokosaina ihany koa tao anaty izany fanana izany mba ahafahan'izy ireo miady amin'ny alalan'ny fampiasana drone ny fametrahana ny fandriampahalemana fa ao anatiny izay ady atao amin'ny coronavirus izay dia mandray anjara ao anatin'izany ihany koa nisy tafika anabakabaka malagasy amin'ny alalan'ny fampiasana an'ireo angidiby ny tafika anabakabaka malagasy izay mankalaza ihany koa ny fa-enimpolo taonany amin'ny fafito ambinifolo ny volana aprily izao ao anatin'izany rehetrarehetra izay ara ny andeha jerentsika atao anatin'ity fanadihadiana ity tsy mitandro asasarana manao ny aintsy ho zavatra ireo mpitsabo manampy ny malagasy manoloana ny firongatry ny coronavirus isan'ireny ireo dokotera miaramila manoloana ny famonjena ireo vahoaka maro amin'ireo mpitsabo ihany koa indrindra fa ireo dokotera miaramila no mahazo ity arety mandoza ity misy azany mamoy ny ainy mihitsy very namana anankiray ny mpitsabo miaramila ndosany fahafatesana ny médecin commandant Rabbi Christian zay tompona andraikitra amin'ny ady amin'ny CTC Antsiranana zay miady amin'ny Covid io fa dia indrisy fa dia lafin'izany aretina zany ny namana anankiray ary eto dia mirary fionanana feno ho an'ny fianakaviany manokana sy ho an'ny fianakaviam-beny reo mpitsabo miaramila zay eny amin'ny vavaady ankehitriny ary tsy moramora zany ary zany anton'izany indrindra dia ataontsika tsy fahazo reo fotsiny fa ataontsika ny fomba rehetra azahoan'ireo mpitsabo reo ny fiarovany tenany voalohany ahafahareo miaro ny tenantsika dia reo équipement de protection individuelle zany na eo aza ireo sedra rehetra ireo dia tsy miravoravo tanana ireo mpitsabo indrindra ireo dokotera miaramila mamita ny adidiny manoloana an'izany anefa dia mijery ihany koa ireo fomba rehetra hiarovana ireo mpitsabo miaramila amin'ny asany no anivy ny ministera ny fiarovam-pirenena ny fampiresaka tamin'ny masovoiny repoblika bahoakany Chine izay tamin'ny visioconférence zany fantatrareo tsara moa fa sarotra ny fankahita ankehitriny ny fiparitany valanaretina coronavirus ity ka noho izany indrindra dia misaotra ny République populaire de Chine ny ministère ny fiarovam-pirenena satria voavy nitolorana masque jetable eny amin'ny 3,000 any nahazo respirateur mobile ihany koa 20 nahazo masque d'oxygène zany filazana azy moa zany hoe masque pour respirateur portable eo amin'ny 200 eo dia nahazo machine oxygène ihany koa anankidimy dia nahazo pitsopitso mikasika an'ireny machine oxygène reny sy thermomètre frontal fakana fanana ihany koa zany nahazo masque samihafa ihany koa ho an'ireo mpitsabo any amin'ny 2,000 mahery any sy ireo ataontsika hoe combinaison de protection na le hoe équipement de protection individuelle zany miaraka amin'ny solomasony zany mazava ho azy zay mba ho azo ampiasaina eny anivy ny hôpital miaramila Soavinandriana ampiasaina eny anivy ny centre de traitement Covid ampiasaina ihany koa any amin'ireo infirmerie militaire de garnison rehetra miparitaka eto Madagasikara ampiasaina ihany koa any amin'ny hôpital miaramila Nantseranana ny iadina amin'ny Covid-19 eto dia misaotra manokana ny mahasovoin'ny République vahoakan'ny Chine
amin'izany fanomezana équipement de protection individuelle ho an'ny ministère ny fiarovam-pirenena sy ho an'ny hôpital miaramilan'ny Soavinandriana sy ny ho an'ireo mpitsabo miaramila reo mba ahafahan'izy ireo tokoa manatanteraka ny asa fiarovana sy fitsaboana ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka amin'izany valaretina coronavirus izany satria zay no ezakitsika manatsara hatrany ny fomba iaditsika amin'izany valanaretina zany ahafahantsika anatin'ny fotoana mba tsy ela misoroka sy mandrava zany coronavirus zany eto Madagasikara. Samy azo ireo fampitaovana avy amin'ny Chine ireo, ny hôpital misy ireo dokotera miaramila sy miady amin'ny Covid-19 manerana ny nosy. Raha ho jerentsika kosa ny asan'ny dokotera miaramila eo anivon'ny centre de traitement Covid etsy Mahamasina, manahoana sy ahoana ary ny andavanandro mpiainan'izy ireo. Fantariny koa fa efa misokatra ny plateforme Covid Mahamasina amin'izao fotoana izao ary maro anisa ny rafitra izay napetraka ihany koa mba hanamora ny fomba fitsaboana ireo marary voan'ny coronavirus. Izany hoe ankoatra ny brigade intervention spéciale dia misy ihany koa ny plateforme ary ireo teknisiana maro samihafa manana ny traikefa eo anivon'ny tafika malagasy manampy ny vahoaka amin'ity coronavirus ity. Ny plateforme nationale de gestion médicale du Covid-19 zany izay mipetraka eto Mahamasina dia misy cellule maromaro no mahaforona azy. Ny asan'ny principal zany dia misy atao hoe cellule conduite des opérations ao anatiny ao. Io conduite des opérations mampiasa ny brigade d'intervention spéciale. Ny brigade d'intervention spéciale dia manao an'izay fitadiavana sy fijerena ny marary ny Covid zay eny tokantranotsika rehetrarehetra eny zay manao ny investigation, mampanao an'le test PCR koa ary ihany koa manao transfert raha ohatra ka rehefa vita ny investigation ka ilaina ny tondrana an'le marary zany eny amin'ny toeram-pitsaboana ny Covid-19. Ankoatran'izay ny anatin'ny plateforme io dia misy le cellule de coordination izay mamantatra ny fandriana misy eto amin'ny faritra Analamanga aloha zany Ampiandohana izay misy ahafana mitondra an'ireo marary ireo. Io fandriana io dia azo ozaky ny adiny iray ary ajour tsara zany ny plateforme amin'izay avy amin'ny cellule de coordination. Ny asa hafa koa ataon'ny plateforme dia manao an'le approche syndromique. Le approche syndromique arahana amin'ny ministère ny fahasalamana sy miaraka amin'ireo BMM4 zany izay mifanafody an'ireo mpiarabelona amintsika eny tokantrano eny izay nahitana ny PCR positif sy ireo izay en contact amin'ireo PCR positif ireo. Ny ankoatran'izay koa zany dia vao miara-miasa amin'ny ministère ny fahasalamana koa zany zao ny plateforme manao digitalisation an'izay approche syndromique zay, zany hoe ahafahana manana ny données rehetrarehetra amin'ireo olona avy hatrany dia manao ny fihinanana fanafody na traitement ny Covid-19. Izany rehetrarehetra zany dia gratuit daholo, tsy andoavam-bola daholo zany zavatra ataon'ny plateforme zany na ny fitondrana marary amin'ireo ambulance zany na ny consultation atao any tokantrano na ny fakana singa PCR dia tsy misy andoavam-bola daholo ary ny plateforme dia miantso ny vahoaka malagasy na ny vahoaka rehetrarehetra Antananarivo izay manana an'izay olona izay. Santonany ary ity famonjena nataony eo anivon'ny dokotera miaramila tamin'ny tokantrano anankiray ity rehefa fantatra fa misy tsy fahasalamana nahazo azy ary voan'ny coronavirus teny Ankadindramamy.
tanora noho izany ny asa tanterahany ireo dokotera miaramila manoloana amin'ny fiatriana n'ity coronavirus ity. Nazanona izany dia efa ampitraikefa izy ireo ary tsy miandriandry fa rehefa mahazo antso dia manao ny asany avy hatrany ny brigade d'intervention spéciale. Etsy andaniny dia manatanteraka ny asany ihany koa ny fari-piarovana sy ny fandriam-pahalemana ikopa na ny zone de défense et de sécurité ikopa. Ny santarana ny fanadiovana sy famindrahana fanafody ary fanentanana ny ady amin'ny fianaky ny coronavirus izay nitotosainy miaramila avy eo anivon'ny fari-piarovana sy fandriam-pahalemana ikopa ny distrika Ambohidratrimo. Fiara-miasa ny miaramila amin'ny ZDS ikopa eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay idina amin'ny firongatry ny coronavirus ety amin'ny faritra Analamanga. Tonga ty ny ekipa avy eo amin'ny ZDS mikopa tonga manome tanana ny eo amin'ny direction régionale ny santé publique amin'izay le hoe ady raisana amin'ny diadina amin'ny valanaretina zay dia araky ny ataontsika hoe tranga hita avy any amindreo zany dia hita fa Ambohidratrimo dia nisan'ny toerana azo ahitana tranga be dia be dia noho ny atao hoe firosoana amin'izay le fiaraha-miasa zay dia tonga eto tsy misalasala satria zay koa moa no baiko entitra omen'ny ministry ny fiarovam-pirenena manome tanana ary miroso mandeha ty akiantsa zany miady amin'izao aretina zay atao hoe fahavalo ndraitraraiky zao. Notetezina avokoa ireo toerana fivezivezen'olona toy ny tsena, ny birao-panjakana toy ny teto amin'ny commune Ambohidratrimo. Dia ny ampihenana ny fivezivezen'ny virus izay mahatonga valana aretina coronavirus. Baiko entitra no nomen'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka raha ny eto Analamanga manokana dia ny anenana ny tahan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina, anenana ihany koa ny tahan'ireo olona maty ny tsy mikaretina coronavirus eto amin'ny faritra Analamanga. Ny distrika Ambohidratrimo izay nanomboana ny hetsika moa zany dia anisan'ireo distrika tena manana taha-ambony amin'ny fitondrana zany coronavirus zany. Ny ady amin'ny coronavirus dia ady iraisana. Profon'izany izao fifanomezan-tanana eo amin'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpitandro filaminana izao. Efa misy ny fepetra manokana ampiarin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny distrika. Ny fepetra andraisana moa dia nandrefa zahay noty isaky ny commune ny amin'ny famerana ny fitaom-piasana ohatr'izay ihany koa ny amin'ny lafiny hoe fitandremana. Io moa dia ny fanentanana mahakasika ny torevitry ny filoham-pirenena ny ankapobeny fanasana tanana isaky ny miditra birao ary eo ihany koa ny fampiasana gel dia misy ny fepetra manokana moa ho an'le commune zay tena hita hoe ao anatin'ny ady mafy satria miseo matetika le izy ary betsaka na nampiasany eo amin'ny commune zany mety ho tratran'io zavatra io ary maromaro le tranga ohatr'izay. Ho an'ny commune Ivato kosa dia laharam-pameana ny tsena izay anisany lehibe indrindra. Ahitana ihany koa ireo karazam-pivarotana. Nandaninandro maromaro ny fanadiovana sy ny famindrahana fanafody izay niasany miaramila avy eo anivon'ny fari-piarovana sy fandriam-pahalemana ikopa andro sy alina mihitsy. Natao laharam-pamena ireo toeram-pitsaboana satria mitombo ny olona marary manantona mpitsabo amin'izao fotoana izao ary ahitana soritra aretina.
raha ampitaina tamin'ny teo aloha zany somary nitombotombo ataontsika hoe manodididina ny zato isan'andro mihitsy ny rasilay indrindray moa zany eto zany a tsisy hoe te manao test zay fa rehefa tonga le olona ka miprésente an'le signe a symptôme dia tonga dia démarrer traitement tsy miandry izay hanao test zany voalohany indrindra aloha zany a alohany andrasiana marary a dia manao karazana mesikely zay a amin'ny resaka le consigne rehetrarehetra mikasika moa le distanciation ray metatra manasa tanana matetika mampiasa gel cache-bouche na hatramin'ny zazakely ery zany dia exigena mihitsy ny cache-bouche. Nofendrahana fanafody ihany koa ireto cité militaire rehetra ety Ivato. Nandalovany ireto miaramila avy eo anivo ny farim-piarovana sy fandriampahalemana ikopa ireto ihany koa ny tompony zandarmaria-pirenena sady fotoana nahafany ireo tompon'andraikitra mifampizara torohevitra sy mifampita tatitra amin'ny ady ombonana amin'ny coronavirus. Santatra ihany ny tetỳ Ambohidratrimo sy Talatamaty ary Ivato fa efa amperinasa any amin'ireo distrika rehetra eto Analamanga ny miaramila eo anivo ny farim-piarovana sy fandriampahalemana ikopa araky ny rindran-damina efa napetraka. Anisan'izany ohatra ny hita tetỳ amin'ny Fokotany Soavimasoandro boriboritany fahadimy izay toerana nanaovan'izy ireo ihany koa izay fandiovana izay mba ho fisorohana ny fianaky ny coronavirus nandrarahana fanafody ary nampiasaina ireo pulvérisateur 10 avy amin'ny orinasa Design Auto. Tolona sy ady ataontsika amin'ny aretina mandoza zao fa valo ombonana zao dia manatanteraka ny fanohanana sy fanampiana ny vahoaka malagasy miaraka amin'ny avy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy atia ifotony atia amin'ny Fokotany Soavimasoandro ny tafika malagasy fandaminana zay efa nisy teo anivon'ny commune sy ny ministeran'ny fahasalamana izao. Miaramila dia manana fitaovana sy ny olombelona afaka manao an'izany dia mandray anjara amin'izany satria tafiditra ao anatin'ny agidiny ilay izy. Nosafidiana manokana ny boriboritany fahadimy, ny Fokotany Soavimasoandro izy marom-ponina tsy maro mpivezivezy. Tanjona dia ny anenana fivezivezeny ny otrikaretina mitondra ny valanaretina ary anadiovana ireo toerana mpivezivezy indrindraindrindra koa amafisana ny fanentanana mba hanajana ireo fiarovana rehetra mba tsy tarany valanaretina intsony ary tsy akarany tapafatesana sy tahandreo olona mitondra ny otrikaretina. Faraky ny tapaka tao anatiny filan-kevitry minisitra sy ny tapaka ihany koa nandritra ny tafatavana ataon'ny filoham-pirenena ho an'ny malagasy dia tsy maintsy arahamaso ny fivezivezen'ny olona ao anatiny tsy fafana miditra ny faritra izay efa voatokana amin'izany isan'izany ohatra ny faritra Analamanga. Manatanteraka ny asany ary mandray andraikitra feno amin'izany ny tafika malagasy eo amin'ny fanarahamaso ireo sakana ara-pahasalamana amin'ny lalam-pirenena rehetra miditra sy mivoaka ny faritra Analamanga. Ny tafika malagasy dia ao anatin'ireo antoko-telo zay FDS manatanteraka ny zay fanatokarana ny andraikitra ny FDS zay. Eto Analamanga tsika io dia manana ny fepetra manokana ny Analamanga ary ireo ataontsika hoe dispositif zay napetraka dia misy maromaro nandraisan'ny miaramila andraikitra. Miasa ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ireo force anankitelo izay dia tsy afaka misaraka amin'izany indrindrandrindra manampy an'le zareo amin'ny fanatanterahana an'izay. Fanentanana ny olona amin'ny fanajana ireo fepetra zay noraisina tena andraikitry ny miaramila ao anatin'izany ary dia mbola miantso koa izahay zany raha manararoatra miantso an'ireo vahoaka mba tsy hisiany fioara-pefy ataon'ny mpiray-tanindrazana zany hanaja sy hanatanteraka ny fepetra. Tonga eto izahay tompona andraikitra isan'ny akolafony ao amin'ny filaminam-bahoaka izay tanàny miaramila
gendarme moa ary ny polisy etsakilana. Ny tena dianay dia fanaraha-maso ny fampiaran'ireo service amin'ny force publique ny amin'ny ara-pahasalamana. Ankoatra ny fampanajana zany ny geste barrière rehetra na amin'ny mpitatitra tsotra io taxi be ny resahana na amin'izay tomobile rehetra mandalo eto dia namafisina zany ny fisavana n'ireo razana mandalo eto. Ankoatr'izay ihany koa dia ny fisavana an'ireo tomobile fourgon na ny camion izay ahina mety hitondra olona tsokosoko na miakatra na midina. Arak'izay moa zany dia rehefa amin'ny alina dia tonga ny amin'ny sivy dia mihidy tanteraka ny lalana. Araka ny voalazan'ny filoham-pirenena moa tamin'ny kabarany farany dia ny farany herinandro zany dia mihidy tanteraka ny lalana zany. Fa tsisy olona mahazo mivezivezy dia ao anatin'ny fanatanterahana zany zahay manara-maso ny firindran'izay zavatra zay sy ny fankatoavan'ny olona ny lehibaiko. Miampy ihany koa ny couvre-feu izay tsy fahafahana mivezivezy aorinany amin'ny 6 ora alina. Ny consigne dia tsotra, miara-miasa foana antsika zany miaraka amin'reto antitena matsina reto, mifanampy amin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Tsy mahavita tena tsy roatsy ny fanampy foana. Ilay ilay misy mamamo mandalondalo reny dia mifanampy manao raha foana. Misy atao rina sao zao? Ny tafika malagasy dia nandray anjara feno amin'ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 hatramin'ny fanombohana ka hatramin'izao. Sehatra maromaro no andraisan'ny tafika malagasy manerana ny nosy. Manara-maso ny fivoahana sy ny fidiran'ny fiarakodia eto amin'ny faritra Analamanga. RN anankidimy izy ireo izany hoe ny RN1, ny RN2, ny RN3, ny RN4 dia ny RN7. Na zany naty zany mbola misy hitantsika ihany koa eny an-tanan-dehibe sy ny eny amin'ny ville eny zany miaramila izay mandray anjara feno mihitsy amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'ny geste barrière sy fanarahana sy fanatanterahana ny toromarika mikasika ny tsy fahazahoan-dalana mivezivezy amin'ny alina. Ary indrindra moa izay toromarika farany nataon'Andriamanitra Matofolohan'ny Repoblika teo dia mikasika ny Sabotsy sy Alahady dia ny fiboahana tanteraka eto amin'ny faritra Analamanga. Hitantsika arak'izany fa tsy mionona fotsiny ao anatiny famonjena ireo vahoaka, famonjena ifotony ireo mponina any amin'ny tokantrano misy azy, ireo dokotera miaramila izay mifanometanana amin'ny mpitsabo malagasy, fa miantoka hatrany ihany koa ny fandriampahalemana sy ny filaminana ao anatiny izao amena ara-pahasalamana izao. Fa ankoatr'izay kosa dia fantatra fa mba hanatsarana izay fisian'ny filaminana eo anivon'ny tafika malagasy izay dia miroso ao anatin'ny fampiasana drone ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao. Nisy arak'izany ny fiofanana izay nitanterahany teknisianina mikirakira n'ity drone ity. Drone MRS 500 angidina no ampiasainy ireto miaramila mpiofana manamora drone ireto nandritra ny fiofanana tetỳ amin'ny Consultec Ambohimanambola. Anisan'ireo fitaovana rehetra ampiasainy tafika malagasy amin'izao fotoana izao hanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Ny zavatra zao iarahantsika malala misaka ninona izay teknôlôjia ampiasaina ary ninona izay ataontsika hoe fandrosoan'ny firenena anankiray. Ity ataontsika hoe teknôlôjia ity zany dia isan'ny teknôlôjia vaovao. Voalohany indrindra azahoana ilay renseignement ary koa mba azahoana ilay contact mitady contact amin'ny adversaire dia amin'ny alalan'ny drone zany azahoana contact. Any amin'ny tena sur terrain zany eritreretina satria zava-misy amin'izao zany dia izay zavatra misy ny fahany dahalo resitsika zay zany dia ny dahalo izay miseho dia iny izy voana anankiray fotsiny hoe tsy ahitana anazy nefa rehefa misy an'itony misy andoramboro anankiray zany tsy ahitana anazy dia manampy be antsika zao zavatra zao.
Fiofanana feno momba ny fanamorina drone no azony ireto miaramila ireto. Volana no nanaovana ny fiofanana. Misy ny teorika izay natao teorika anisan'ny nanana tamin'izany ny fahalalana ankapobeny mikasika ny drone, ny matériel miaraka aminy, mécanique de vol, ny fitsipika rano, ny famakiana ny données ary ny batterie sy ny fomba fisargena azy. Misy ihany koa ny pratique izay nentana tanteraka tamin'ny resaka familiana na ny pilotage tamin'ny toerana maromaro toy ny tany amin'ny Bataka Rivomamo, Matasio, Ambatofotsy, Ampahibbe, Première ETS, Fiona ary Kapisaky. Dia misy ny avantage hitana mpianatra toy ireto tansaina manaraka ireto. Vita eto tena izy, misy eto avokoa araka izany ny ankamaroan'ny piesy fa tsy voatery anafatra. Izany hoe manamora sy manapangana ny famahanan'olana izay mety hitranga izany. Indray mandeha ihany izy mila connexion amin'ny internet dia ny téléchargena ny carte izay ho ampiasaina ao anaty grand contrôle system na ny ordinateur izay miaraka aminy. Izany hoe ity drone ity dia tsy mila connexion mihitsy ary anisan'ny tena mampiavaka azy amin'ny drone sasany zany izay tsy mila n'ilay atsotsika hoe mise à jour. Ny fitaovana rehetra izay hitantsika eto dia mandeha amin'ny courant continu avokoa. Iny mpanatra amin'ny ordinateur azy dia afaka chargena amin'ny batterie lipo izay miaraka aminy. Izany hoe raha eny akanjy sur terrain dia afaka atao tsara no misarge amin'ny fitaovana rehetra izay ho ampiasaina raha misy ny mpiara na amin'ny alalan'ny panneau solaire. Avy hatrany dia antsehatra anampy ny famogorana ny tsy fandriampahalemana any amin'ireo faritra mena manerana ny nosy ireto miaramila na vita fiofanana ireto amin'ny alalan'ny fampiasana ny drone izay paikady vaovao entiny tafika malagasy ao anatin'ny fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy ihany koa amin'izao fotoana izao. Izay sendriarany narantsika tao anatin'ny fanadihadiana tamin'izao alina izao araka ny ahitanao ahy izao dia aty amin'ny sampanana Ambomanga izay misy ny sakana ara-pahasalamana ahitana ny olivy tafika malagasy izay miara amin'ny fanometanana amin'ireo mpitandro filaminana nofo misy izay ao anatin'ny ady tanterahana amin'ny coronavirus nisy tafika malagasy santionany ihany ny eto fa hitantsika fa maro ireo faritra izay idirana ao anatin'ny faritra Analamanga anaovan'izy ireo izany sakana ara-pahasalamana izany mba hamerana an'ilay hoe tsy fahazoana miditra ho an'ny ireo faritra hafa manaraka dia zavatra hafa indray aloha raha tsika eto anatin'ny fandaharan'ny velomana.